Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, tratry ny taona, ho tratry ny arivo mitsingerina, tsy hisara mianakavy, ho salama tsara tsy arofy, ho lavitry ny coronavirus. Endriky ny fiarabiana iray ho an'ny malagasy amin'ny mahataom-baovao malagasy ny androany. Misy ihany koa ny firaretsy tahaka ny hoe engany Andriamanitra Andriananahary anome antsika ny soa sy ny fahombiazana amin'ity taona vaovao ity, na ihany koa ny hoe ho taontsoa ao antsika rehetra ne ity taona ity, ka ny lehibe hisondrom-boninahitra amin'ny asa mandrarahany ary ny mpianatra samy hahavita ny fianarany ho tonga amin'ny ambony indrindra, na mandalo fotoan-tsarotra aza ny firenena, ho taona zina, ho taona ny fahombiazana ho antsika rehetra, ka ny aretina sy ny olana mianjady andalo siserana toy ny atsemboana, fa ny fanambinana sy ny fahasambarana kosa hitoetra mandrakariva amintsika, mandrosoa asina daholo sy ny maro hafa. Ireo amin'ny ankapobeny no fiarabana sy ny firaretso ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao. Fankalazana ny taom-baovao izay tsy natanana ireo fomba mampanao mampiavaka azy tamin'ity taona 2020 ity noho ny fisian'ny valan'aretina coronavirus. Na izany aza, nilaza ireo mpandalana mamalagasy fa hanao izay ho afany amin'ny fomba rehetra ahafana mampafantatra ny malagasy rehetra ny mahazava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao sy ny endrika fonosiny. Malagasy sy manana ny maha-izy azy, mahay mirahina sy ny mifanaja, ary indrindra miaina anatin'ny fihavanana sy ny fifankatiavana ary ny fifanomezan-tanana ampivoatra ny fiarahamonina no ilaina. Malagasy manana sy mametraka ao ambony ny am-pompirenena. Androany 5 ny volana Martsa tsy hivony ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ity taona 2020 ity, daty izay mifanandrify amin'ny tsinam-bola na alahady.